tantaraiko aminao. Tantaraiko aminao. Fandaharana andrenesanao fitsoroana vavolombelona sy fampahirezana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Arahinao isan'andro eto amin'ny Hope Fair Radio. Tantaraiko aminao. Tadidinao tsara angamba tamin'izay fotoan'izay fa efa niresaka isika tamin'ilay hoe nitsidika ny lanitra izy rehefa avy namangy ny helo. Toy izantsika ny fianarana ny soratra masina fandiniana izany amin'ity an'ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao. Engane ka hitondra soanao ny fiarahantsika amin'ity an'ity. Andao sika hivavaka. Raina izay ny an-danitro misaotra fa mahay mandamina tokoa ianao ka afaka mihoana indray izaho sy ity namako miaraka mianatra ny soratra masina ity. Mamelany eloko mamindrafo aminy ianao ary oka tsy ho tsarovanao ny fahadisoanay rehetra. Hianatra ny teninao zay oka mpazavanay ny fananao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Mankaiza moa zany ireo maty. Mankaiza ireo maty. Efa nianarantsika tany aloha tany fa ny maty dia maty. Misy nefa fampianarana paritaka amin'izao fotoan'izao fa misy ny fanahy tsy mety maty. Efa niresaka momba an'ireny sika. Misy olona milaza fa efa maty izy dia nitsidika ny lanitra rehefa avy nitsangatsangana tany amin'ny afobe. Efa niporofontsika ara-baiboly fa tsy marina reny fa laingan'ny Satana. Ampitondrain'ny mpanompony reny mba hinon'ny olona fa mbola velona ny olona aoriana ny fahafatesana. Lasa makaiza marina ary ny maty. Toy izao ny voalaza amin'ny baiboly momba ny fahafatesana. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay nodimandry mba tsy halalovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Tesalonianina 1:4-7 misy an'izay. Azonao mbola jerena ihany koa ny Koritianina 1:15-7. Koritianina 1:15-7 ary ny Jaona 1:12 ny 1:12 sy 14, ny 1:12 ka hatramin'ny 14. Toy izao no voalazan'ny Daniela ihany koa 12 ny 12. Io mihitsy no vakiantsika. Daniela 12 ny 12. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoha. Ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Azonao ampiana ihany koa zany amin'ny Mpitoroteny 7 ny 12. Mpitoroteny 7 ny 12. Avy amin'ireo andinin'ireo dia matory tsy misy asany maty. Nefa mbola foazina izy satria matory. Ny matory zany mbola azo foazina. Sika zao zara matory eo mbola afaka mamoa ny ray trano amintsika. Fa rehefa maty tsika satria torimasy lalina ny fahafatesana dia tsisy afaka moa an'izay afa-tsy Andriamanitra rery ihany. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe efa mideran'Andriamanitra any an-danitra ve zany ireo maty ao amin'ny Kristy? Dia hoy ny voalazan'ny asan'ny apôstôly 2:4-7. Asan'ny apôstôly 2:4-7 fa tsy Davida no niakatra ho any an-danitra. Tsy nakany an-danitra zany aloha Davida. Ary ny Salamo 5:17-7. Salamo 5:17-7 dia miteny toy izao: ny maty tsy mba hideran'i Jehova, na izay midina any amin'ny mangingina. Oadray, fa nakaiza zany ny maty? Ny mangingina voalaza eto dia ny fiainantsika izay alain'ny maty rehetra. Koa ny maty zany dia tsy mbola any an-danitra izy. Tsy mbola mifaly sy miravoravo eo anatrehan'Andriamanitra izy amin'izao fotoan'izao.
izy amintsika moa zany zao no tena sitrakan'andriamanitra mihoatran'izany davida mpanjaka zany ataoko fa tsy misy na de ray aza nefa i davida io de voalaza fa tsy mbola niakatra mba hidera sy ravirava eo anatrehan'andriamanitra amin'izao fotoana izao apetrao ny fanontaniana hoe afaka miresaka ny momba an'andriamanitra ve zany ny maty izao ny voalaza ny salamo 4:5 salamo 4:5 fa tsy misy fahatserovana anao any amin'ny fahafatesana any amin'ny fiainatsita iza no hideranao aoka zany isika hitandrana mireny olona milaza ny tena no efa maty reny ka mitondra na mandefa afatra fa tsy avy amin'andriamanitra velively zany ahitsiko avy hatrany fa avy amin'ny satana izany satria na de ny lobava hideran'ilay pahary iresaka amin'andriamanitra mpamorona aza de tsy vitan'ny olona niala teto amin'ity tany misy antsika ity zay voalaza amin'ny baiboly tsy afaka morona isika tsy afaka anamboamboatra isika zay mifahamarinana tsy maintsy mifampiresaka mantsy andriamanitra sy le olona vo afaka mifanafatra izy kanefa tsy afaka mifampiresaka am'izany toetran'izany de inona ny fantatr'ilay maty mikasika amin'ny fianakaviany zao ny voalazany joba 4:4 joba 4:4 omemboninahitra ny zanany nefa tsy fantany ary mihetry ireo nefa tsy hitany indrisy fa betsaka amin'ny malagasy mino fa mitany ny razana nefa ny baiboly eto de milaza fa tsy afaka manao na inona na inona na de mahita fotsiny azy izy raha mba nitamako ny razana de efa nomeny dadabeko fiara raitra aho ary efa mipetraka tamin'ny trano miezinezina mihitsy hampanofaiko de azahoako vola iadana amin'ny fianakaviako saingy lasa fo ny dadabe fa tsy mbola nitahatra am'izao satria tsy mitaha ny razana misy fivana koa eo amin'ny sainy maty fa hoy ny baiboly Pitoriteny 7:5 Pitoriteny 7:5 fa fantatry ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa tsy mba malalina na inona na inona ary tsy manana valim-pity intsony izy fa adino ny fahatserovana azy tahaka n'le voalaza teo aloha ihany tsy afaka hitany razana tsy mitahanao izy tsy misy fantany ny amomba anao ety ambon'ny tany tsy afaka malisoanao izy na de nanao ny tsara taminy azy ianao ary ny mampalahelo aza fa mety ho 2 taona 3 taona 4 taona sy ny sisa ihany ny fahatserovana azy fa rehefa lasa ny taona maro de adino tanteraka izy sy ny momba azy vetsovetso sisa ka hoana ary zany hoe nisy angatra namelaka tefa-tsofona ony na nanendazy teo ambody fasana rivariva ary ahoana koa le hoe nampijalian'ny angatra tao amin'ny trano ny faina ony iranona ahoanany amin'ireny zao ny voalaza ny Pitoriteny 7:5 Pitoriteny 7:5 na ny fitiavany na ny fankalany na ny fialonany de samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay am'izay atao aty amban'ny masoandro izy betsaka ny miorokoditra fa maty ho ny iraniny lay ny ady taminy mety ho kendaina izy rehefa alina ny andro na amin'ny toerana mangingina ny baiboly de miteny ry piaino ajaina fa levona zany fankalany zany rehefa maty izy na ny fitiavany teamalosoa aza de tsy azo no antenaina intsony zany aza manantena tsy misy mamoy mora foana so ihany fa isy ny fitsanganana amin'ny maty zao ny voalaza ny baiboly Tesalonianina 2:4 Tesalonianina 2:4 fa ny tenan'ny tompo ny hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetan'Andriamanitra ka izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha io andininy io no manam-pirofo fa tsy mbola any an-danitra ny maty matoa ilaina indray ny ananganana azy ao amin'ny fahafatisana ka andray ilay vatany teo aloha izy saingy vatana tsy ho resin'ny fahotana tsy misy fahafatesana mikoriana ao aminy ary vatana hovana ao anatin'ray mpimaso monja rehefa miala avy eo amin'ny pasana izy mba handova
fiainana mandrakizay ary ny velona de eo ampitoerana ihany izy no vana zay mivoalazan'ny kortianina voalohany toko fa 5 andiny fa 1 hatramy fa 3 tsara ny andraisanao an'zanynao ty kortianina voalohany toko fa 5 ny andimy fa 1 ka hatramin'ny fa 3 inona zany a no azo atao arina amin'ny fahafatesana valiny tsotra tsy misy mpitory teny toko fa 7 izay rehetra azo ny tananao de ataovy amin'ny herinao fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsita izay alehanao raha tianao ny ray aman-dreninao de izao velona zao no tsinjovy fa tsy hoe rehefa maty izy de isy teny aminao hoe anatero lamba fa mangatsika satana iny tsy afaka manao na inona maty fa misy ilay anankiray ratsy fanahy ampino antsika fa mbola velona ihany ny maty nefa izy no ambadiky reny rehetra reny izy no mampiteny an'ireny izy no manome an'ireny tsindromany reny ahoana hoy ny baiboly mikasika ny fifandraisana amin'ny maty Deutéronome toko fa 12 ny 10 ka hatramin'ny 12 Deutéronome toko fa 12 ny 10 ka hatramin'ny 12 aoka tsy isy eo aminao zay mampandeha ny zanany lana ny zanany vavy amaky ny afo na mpanao fankatoavana na mpanandro na mpanao skidy na mpanana ody na manao masimbava na mpanadina manao azo ho tsindrian-javatra na mpanao hatsarana na mpanontany amin'ny maty fa fahavetavetana eo masony Jehovah zay rehetra manao izany zavatra izany hitantsika tamin'ireo andininy zay ny tanosaina teo ireo fa ny maty de tsy malala na inona kory ankoatra zany koa dia izingizin'ny baiboly fa Andriamanitra eny Andriamanitra rery ihany no manana ny tsy fahafatesana zany hoe tsy mety maty Andriamanitra Timoty voalohany toko fa 9 ny 9 fa 9 Timoty voalohany toko fa 9 ny 9 fa 9 ary ny fanahy de tsy natao tsy ho faty zany mihitsy akory zay mivoalaza ny Exodus toko fa 12 ny 9 fa 4 Exodus toko fa 12 ny 9 fa 4 ireo afatra rehetra zay tonga ty amintsika ireo zany rehefa tsy avy amin'Andriamanitra ireny de avy amin'ny Satana sy ny demoniny manova endrika ho toy ny anjely mazava ka manao fagagana mba amin'ny tany ny mponina ambonin'ny tany zay mivoalaza ny Apokalipsy toko fa 13 ny 9 fa 14 Apokalipsy toko fa 13 ny 9 fa 14 izay angeny no antony nandraran'Andriamanitra antsika tsy fandray amin'ny maty Satana angeny ho ambadiky reny ny maty araka ny efa hitantsika de tsy mavitana inona ny tenan'izy ariny no tahafin'ireo izay atsangana amin'ny maty isy ny fitsanganana de araka mivoalaza amin'ny Filipianina toko fa 3 ny 9 fa 20 sy ny 1 Filipianina toko fa 3 ny 9 fa 20 sy 1 de zao ny fanjakantsika dia any an-danitra avy ihany koa no andrasantsika mpamonjy de Jesosy Kristy tompo izay hanova ny tena ny fanetrentenantsika hitovy endrika amin'ny tena ny voninainy araka amin'ny fisian'ny heriny izay aizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho azy noho zany vakio ny baiboly dinio zany ankatoavy fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy de nanray izay tena voalaza iteo aloha zay saingy novana tsy olaitra amin'ny fahafatesana intsony izy toy zay koa no tena omenanao aoriana amin'ny fitsanganana maty raha mino ianao fa natenana mahafinaritra manaona re zany manahoana zany hoe hovelona mandrakizay aoriana amin'ny fitsanganana amin'ny maty zao anao mbola hoan'ny kankana asiny be mangovotra riatan'ny tsy fisinkanina nona fa amin'izany fotoana zany kosa ianao rehefa hitsangana amin'ny maty raha ohatra sanatrika maty alohan'ny fahatongavan'i Jesosy de tsy ho isy aminao tsony zany iny Kristy nitsangana tamin'ny maty iny nakarina ho any an-danitra de tsy mba nandaira amin'ny fahafatesana intsony tsy hoe satria Andriamanitra izy fa satria efa nandray le tena tsy andaira amin'ny fahafatesana intsony taoriana ny fanovana azy raha mbola eto tany izy de mbola mety maty any fa rehefa niraisiny ilay tena nasiana fanovana de tsy ho faty intsony izy
eto amin'ity fiainana ity sika dia mbola ianjadian'ny fahoriana maro torovana ketraka very fanantenana trotraky ny adila politika mety afara ny famoza-po mihitsy ka maniry no faty soa ihany fa misy mivaolana dia mifitsanganana maty toy ny natao tamin'i Kristy koa iriko mafy tokoa raha mba hitady zany ianao hiaraka hitsenan Jesosy any amin'ny raho any lanitra sika raha manaiky ianao tapao ny hevitrao ary aza misalasala intsony tsy misy zany hoe fanatsy mety maty zany miala am'ireny fampianaran'ny diso ireny araka ny saipetsiny Satana tsy mitany ny razana raiso Jesosy ho mpamonjy ny tenanao manokana fa omeny anao zany fitahiana tadiavinao eto sy roa zany ary ny farany dia ny fiainana mandrakizay aza mba tia arena maloto aza mba tia nyreny fampianarana tahaka ny marina reny kanefa diso atreo indray fiarako aminao tamin'ity anio ty manome fotoananao amin'ny fotoana manaraka indray ny namanao Risara indray ny Jatovo mametraka amin'ny mandra-piona mandra-pitafa veloma tompoko tantaraiko aminao fandaharana andrenesanao fitsoroana vavolombelona sy fampahirezana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo arahinao isan'andro eto amin'ny Hope Radio tantaraiko aminao